Fa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay fiangonana Christ-Embassy sy Madagasikara amin'izao alarobia 7 ny volana septambra taona 2024 maraina izao. Ampifaliana ho anay foana no izarana raso ny famahinana ho antsika tsirairay avy izay nosoratan'Andriamanitra Pasteur Kisoya Kilome izy tia izay filompanomana ny fiangonana Christ-Embassy maneran-tany dia mana sakafo-panahy ho anao ity vakiko anao androany ity no famarinana ho amin'ny fiainana maha-kristiana anao. Hiditra amin'ny loha-hevitra antsika amin'izao fotoana izao. Ny loha-hevitra ny anio dia hoe ny fitahiana no mahatonga ny fahasamihafana. Tean'Andriamanitra ny andiny fanokafana eto dia nalaina tao amin'ny ohabolana 10 ny andiny 20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitahian Jehovah no mampanankarena ary tsy azony fisasarana ampiana izany. Alleluia. Hiditra amin'ny famelabelara lelan'Andriamanitra sia dia nasanao hifantoka tanteraka. Ny mampiavaka anao eo amin'ny fiainana dia tsy ny fianarana ataonao zany na ny fianakaviana izay nivoahanao na ny fifandraisana izay anananao fa ny fitahian'ny tompo izany. Izay ny mampiavaka anao amin'ny kristiana anao. Ny fitahian'ny tompo dia hery ara-panahy izay miteraka vokatra tsy azo lavina. Fanomezana hery ho amin'ny fahombiazana izy io, fahavokarana ary fitomboana hatrany. Ary amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia mitondra izany fitahiana izany ianao eo amin'ny tontolo izay misy anao. Atao hoe amen. Ny salamo voalohany ny andininy 7 dia manome fahamaritana ny olona tahian'Andriamanitra. Dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy dia tahaka ny azo ambolena eo amin'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoanany raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Alleluia. Voninahitra an'Andriamanitra rehefa nitsodrano any Abrahama Andriamanitra dia nomeny hery ho amin'ny fanambidana sy ifehy firenena i Abrahama. Hoy Galatiana 4:7 izay vakiko anao amin'ny anaran'i Jesosy ka dia izay amin'ny finoana no tahiana mba amin'ny Abrahama mpino. Alleluia. Ao anatin'izany ianao tsy ianao dia taranak'Abrahama. Ny fitahiana dia miasa ambony lojika izany. Ny fahatakara'olombelona sy ny fahalalan'olombelona dia hoe izany no nahatonga ny Isaka nanankarena indrindra nandritry ny mosary. Manambara izany ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Genesis 20 ny andiny 12 ka hatramin'ny 14 izay vakiko anao amin'ny anaran'i Jesosy dia namafy teo amin'ny zantany izany Isaka ka nahazo zatoheny tamin'izay taona izay satria efa notahian'i Jehovah izy ary nanankarena raha lehilahy ka manandroso sy ny tombo ambara-patongany ho mpanjato be. Dia hoe fa nanana fananana be izy dia ondry amanosy sy omby ary andevo maro ka dia nialona azy ny Filistina. Alleluia. Matalanjo izany asan'Andriamanitra izany. Ny fitahiana no nahatonga ny Jakoba nandresy ny Labana na dia teo aza ny fanambakana izay nataony Labana azy. Manambana izany eo amin'ny Genesis 7:20 ny andiny 20 ka hatramin'ny 30 dia Genesis 7:30 ny andiny 20 ka hatramin'ny 30. Alleluia. Ny fitahiana no nahatonga ny mpanompo tao an'ny toan'i Josefa azafady ho praiministra tany Egypta. Mahatalanjo izany. Ny fitahiana dia tsy miankina amin'ny fahatsaran'ny fipetra. Alleluia. Izy no namorona azy. Izy no mahatonga anao ahomby na dia eo aza ny fanoherana sy ny fahoriana ary amirapiratra ao amin'ny toerana maizina indrindra. Izany fiainanao ankehitriny rehefa nateraka indray ianao efa